Fiarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, velona avy any Nazareta. Tafahoana eto indray izao sy ianao saorana ny Tompo. Voninahitra ho azy irery ihany satria izy mandamina ny fotoana, izy mandamina ny programa rehetra. Hivavaka antsika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra ao. Andriamanitra Tompo naharan'ny lanitra sy ny tany. Anao izao rehetra izao. Ianao ilay tompon'ny fahefana. Ianao ilay mandidy sy manapaka. Indreto izay Tompo malalo. Manantona anao indray. Hanome voninahitra ny anaranao. Amin'izao maraina izao. Mangataka ny fanatrehan'ny fanahinao masina. Hikasika anay mpiaino tsirairay avy. Mba rahalanay ny marina. Mba ahafantaranay ny sitraponao. Ka ny marina no anafaka anay tsy andevo ny ota. Eny Tompo malalo. Miasa tokoa ny fahavalo amin'izao vaninandro farany izao. Ary efa manisy ny marikany. Naiza naiza. Koa ankehitriny Jesosy ao. Mitenena aminay. Ambarao aminay ny tianao ambara. Mba hahafanay mibebaka. Mba hahafanay mandamina ny fiainanay. Mandra-piavinao eny amin'ny raony lanitra. Misaotra Jesosy io. Amen. Halleluja. Araka an'io titra io moa zany hoe efa manisy ny marika ny Satana. Halleluja. Manisy ny marika izy zany amin'izao vaninandro farany izao izay azy. Ny Tompo ihany koa Jesosy Kristy Tompo dia manisy ny marikany amintsika zanany ihany koa. Manisy ny marikany dia ny azo fijaliana ny rano izay nalatsany ho aiso anao. Voavidin'i Jesosy tamin'ny rano ve ianao? Misy ny marika ny rano Jesosy ve ianao? Sa marika ny Satana? Ovakitsika ny Apokalypsy izay efa fantatsika io tenin'Andriamanitra io. Maromaro ny tenin'Andriamanitra voaraiko izany anjaraiko tsy voasoratra ao daholo ilay izy fa atao anatin'ny video dia manambara izy araka ny fitarian'ny fanahy masina eo. Apokalypsy 3:20 andiny 4:40 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona rehetra, na ny kely, na ny lehibe, na ny manan-karena, na ny malahelo, na ny tsy andevo, na ny andevo, dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny handriny avokoa. Tsy hakanavaka io. Na ny andevo na ny tsy andevo, na mahantra ianao na tsy mahantra ianao, na manana ianao na malahelo ianao, ninona ny plasy misy ianao. Ka manaiky azy ianao, manao ny sitrapony Satana ianao, dia ny marika ny hoentinao. Fa raha ianao kosa ilay zanak'Andriamanitra, zanakan' Jesosy, ianao ilay zanakan' Jesosy, ianao manara-dia azy, nofidiny, nantsoiny, dia tokony ny marika an' Jesosy ny eo amin'ny handrinao. Amen. Hozaraiko amintsika ny Nofy. Hozaraiko amintsika ny Nofy. Raha manandrify atsika dia mila atsika zany mandinika ny fiainantsika hoe naizana ianao, inona ny marika hoentiko, ka mibebaka aho. Mibebaka aho raha mahakasika ilay teny Nofy omeny Jesosy. Alléluia. Salan'izao zany Nofy tamin'ny 23 février 2023. Maromaro izahay miaraka amin'ny namako. Misy anankiray fantatro tao anatin'io. Dia maromaro izahay miaraka iny zany. Dia io vehivavy anankiray io mahita vehivavy anankiray io aho io vehivavy anankiray io zany misy marika. Izy zany mitantara io vehivavy anankiray io. Mitantara hoe misy olona hitany foana. Misy olona zany hitany foana. Dia io olona hitany foana io zany misy marika, misy soratra eo amin'ny handriny. Misy soratra eo amin'ny handriny io olona hitany io. Io olona hitany io zany sahalan'ny hoe masom-panahy zany misokatra.
Masom-panahy zany sahala misokatra mahita olona eny amin'ny foana, manaraka azy eny foana. Amen. De hitany eo amin'le handrin'le olona ny anarany sady misy rà. Ny anarany sady misy rà. De ny teny azy aho satria izy anatin'ny mitantara. De izy io olona io hitako foana. Io olona io manaraka anahy foana, hitany foana le olona ary misy anarany ary rà. Le anarany zany misoratra rà. De ny teny azy hoe fanahy ny fahafatesana zany. Amen. Fanahy ny fahafatesana. Fanahy fahafatesana tsy avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin' Jesosy satria eny amin'ny handriny zany. Eo amin'ny handriny ny hitany ny anarany sady misy rà. Tsika eo amin'ny handrintsika de tokony ny ràn Jesosy ny azo fijalian Jesosy no hita eo amin'ny handrintsika. Fa tsy ny anarantsika. Amen. Tsy ny anarantsika ary amplisin'izay le izy misy rà koa amin'io, rà. De io zany hitako anatin'ny Nofy. Manambara zany fa misy fanahy ny fahafatesana miaraka amin'eny foana. Miaraka amin'io io vehivavy hitako io. Manambara koa zany amintsika. Mila fantatsika zany. Sao de misy efa mitondra marika ny fahafatesana eny aminy. Tsika tsy mahalala marika ny lainga eny amintsika. Tsika tsy mahalala marika ny fialonana, marika ny fiatsaram-belatsia. Zany rehetra tsy voatery ho 666 io foana moa fantatsika moa Apokalypsy io. Ny marika ny 666 ny marika ny 666 de be. Izay rehetra fahotana de fa marika izany eo amin'ny handrinao raha ohatra ka mampihatra an'izany ianao. Izay ilay hoe marika ny Satana. Amen. Halleluja. Ka manontany ny tompo ianao. Samy manontany ny tompo tsika. Inona ny marika eny amin'ny handrinao? Ity vehivavy ity hitako amin'ny Nofy ny marika eo aminy de ny marika ny fanahy ny fahafatesana. Fanahy ny fahafatesana ny marika eny amin'ny handriny. Misy amintsika tsy mahalala na de mivavaka atsika, na de manombo tsika, na de kristianina tsika, na de manara-dian'i Jesosy zao aza, mbola mitondra ny marika ny Satana satria mbola ny sitrapony no ataontsika. Halleluja. Fa rehefa tsika ny Jesosy, ny sitrapony Jesosy no ataontsika ary ny marika ny azo fijaliany tokony ho hitana mamirapiratra eny amintsika. Amen. Ny tompo tsy manao forcé fa eto sahalan'ny raha mamaky Apokalypsy 7:20. Sahalan'ny hoe atao terena le olona anaraka ny Satana ary asiana n'iny marika iny satria raha tsy mandray n'iny tsy mahazo misakafo, tsy mahazo mividy, tsy mahazo manao n'inona. Mivanandro enantsika zao efa natany zany isika. Efa natany, efa manomboka. Amen. Aoka tsika hitondra le marika ny azo fijalian Jesosy. Aoka ny azo fijalian Jesosy ho hita eny amintsika, mirapiratra eny amintsika. Mba ahafahantsika andova ny lanitra. Mba ahafahantsika hiditra ny lanitra. Jerentsika hoe inona ny marika tenenin Jesosy ho antsika zanany. Filipianina vakintsika. Filipianina 4:14 aminaran'i Jesosy. Eny, miezaka hanatratra ny marika ao azoky ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Miezaka hanatratra ny marika ao azoky ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony. Marika ny any ambony ny fiantsoan'Andriamanitra anao. Aoka hisy marika ny zavatra momba ny Jesosy Kristy tompo eny aminao. Mbola miteny ihany koa izy. Ato amin'ny Ezekela jerentsika hoe ahoana ny fiasan'ny tompo amin'ny hoe tompo satria ny tompo koa manisy marika ho an'ny zanany amin'izao fotoan'izao. Manisy ny marika izy amin'izao fotoan'izao Jesosy ao koa fantatsika zany. Efa manisy marika izy hoe ty zanako ty. Misy ny marika ny azo fijaliana tsy hanana ny devoly fahefana.
Tsy hanahy ny fanahy fahafatesana fahefana. Tsy hanahy ny fanahy ny lainga ny fitaka fitsarambelatsiny. Tsy hanana ny devoly fahefana ary tsy misy ny marika andreo ny zanako. Fa ahoana ny misy ny marika an' Jesosy izay mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. De jerentsika andin'ny Ezekela azafady 7 andin'ny 4 ary hoy ny tompo taminy mandehana mamaky ny tanàna de Jerosalema ka aseho marika ny handriny olona izay misy sento sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao eo aminy. Eto ny olona marina. Ny olona marina mitaraina amin'Andriamanitra misento noho ny zava-misy noho ny fahavetavetana hita amin'izao vanandro iainantsika zao. Ny adalana hita efa hita hoe normal ny lainga, normal ny fitafiana tsy mendrika, normal ny kolikoly. De misy ny mitaraina. Misy ny mety any ambadibadika mitaraina. Mitaraina amin'ny tompo. Mahita an'le zavatra miseho. Ireny de efa sy ny tompo marika. Efa sy ny marika satria tsy ao anatin'le fanaon'izao tontolo izao. Fa raha tsika mbola ao anatin'izao tontolo izao, fanaon'izao tontolo izao mbola maniry mitsiritra andraina de ny marika ny Satana no haintsika. Ny marika ny Satana. Be de be ny fomba hidiran'ny Satana amintsika amin'ny alalan'izany marika izany. Arakaraka izay azoany ianao. Misy amin'izay teneniko teo fanahy fahafatesana zay. Ianao tsy mahalala mandeha nefa efa ny marika ny fahafatesana efa miandry fotoana fotsiny ianao. Ho faty. Tsy hoe maniry an'izay. Fa zay ny zava-misy. Efa sy ny Satana marika ianao. Ianao tsy mahafantatra makany am-piangonana ianao, manao ny asan'Andriamanitra ianao nefa efa misy marika ny lainga. Ianao miantso an'Jesosy midera an'Jesosy nefa efa misy marika ny fialonana eny aminao. Izany rehetra zany efa marika ny 666. Amen. Amen. Fa ny manana ny marika n'Andriamanitra kosa, Jesosy kosa. Jesosy tsy manao forcé fa zay hitany. Mampisafidy foana Jesosy fa zay hitany mitaraina amin'ny andro aman'alina. Mandeha araka ny sitrapony. Izay no azo ilay marika avy any ambony. Araka ny Filipiana teo. Mbola manambara an'izany koa Ezekela 7 andin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na lahy na antitra, na lahy antitra, na zatovo, na virjina, na zaza madinika, na vehivavy dia haringano avokoa. Fa izay olona misy ilay marika ihany no azo akasiana ary atombohy hatreo amin'ny fitoerako masina izany. Dia nanomboka tamin'ilay antitra izy atao amin'ny trano ireo. Amen. Hitantsika. Niza. Rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa tsy mandeha araka ny sitrapony, haringano avokoa izy ny tenin'Andriamanitra eto. Ho haringana avokoa. Haringana avokoa izay tsy miaino, izay tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay tsy manara dia manao ny sitrapon'i Jesosy mandeha fahamasinana. Ho haringana. Fa izay manao ny marina, mandeha araka ny sitrapony, no asiana ilay marika. Fa azakasiana ho izy ny olona misy ilay marika azafady zay ny tenenindreo. Tsy ho voakasika ianao izay misy ny marika ny Jesosy. Ho avy ny fandringanana zao. Ho hitantsika avy ny fandringanana maneran-tany. Fa izay misy ny marika ny Jesosy Kristy Tompo, tsy ho voakasika ny ho fandringanana io. Arovany Jesosy. Arovany mandra-piala atsika ety ambony tany. Na iza misy atsika tsisy afa-mandrosotra na firenenaiza ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, ny amin'ny fandringanana izay hitantsika hitranga. Fa itsika kosa arovany tanany mahery satria zanany mitondra ny marikany. Fa raha ny marika ny Satana kosa eny aminao dia hiara-ny fahatezerany ianao. Fa raha ny marika hitantsika ohatry na zaza madinika na antitra. Hitantsika Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Fa hitantsika ny an'ny Satana teo. Ny an'ny Satana somary mitambezany amin'ny zavatra zao tontolo zao ho variana dia asian'le marikany. Fa ny an'Andriamanitra kosa, Andriamanitra marina sy mahitsy izy. Rehefa ianao tsy miaino dia haringana.
manomboka atomboka amin'ny fitoerana maisina. Aiza io fitoerana maisina io? Ny fiangonana. Ny fiangonana, manomboka amin'ny fiangonana. Jesosy amin'izao fotoan'izao manivana ary manisy ny marikany. Dia ny Virjina Henry sy ny Virjina Dala. Afantatsika amin'ny ten'Andriamanitra milaza hoe ny tsiparifary sy ny vary. Virjina Dala sy Henry io. Avelao ihany izy hiaraka mandra mpijinjana azy. Ho avy ny finjinjana. Marika inona no entinao? Fa hisaraka reo. Ho avy ny fisarahana. Ho avy ny fisarahana. Ny Virjina Henry hiomana. Virjina Dala kosa noho ny lalany ihany. Efa lalana makaiza. Nanomboka ao amin'ny tranomasina, fitoerana masina no anisian Jesosy ny marikany ary aringany izay rehetra tsy mihaino azy. Aringany izay rehetra tsy mankatoa azy. Ka tonga amintsika izany tenin'Andriamanitra, izany nofy izany, izany teny fampitandremana antsika izany, mba handiniantsika tena. Marika inona no entiko? Marika inona no entinao? Hibebaka atsika, hifona atsika. Dia ny mbola misy ny fotoana, dia ny mbola misy ny fotoana. Ataontsika hifona. Hifona atsika amin'izao fotoana izany. Raha mandre izao tenin'Andriamanitra izao ianao, raha mandre izao nofy eninao teo izay, ilay nofy nizaraina teo, momba n'ilay vehivavy. Fanoharana omeny Jesosy eo. Fanoharana amin'ilay vehivavy. Fa ianao kosa amin'izao fotoana izao raha maheno an'izao révélation izao, izao fizarana izao. Manontanianao an Jesosy. Anontaniao ny Tompo. Marika n'inona no entinao? Moa ve ny marika an Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny hazo fijaliana? Sa ny marika ny Satana? Hivavaka atsika. Hibebaka atsika. Mba azo ilay marika. Ilay tsara indrindra, ilay loka tsara indrindra dia any an-danitra. Izay voalazana amin'ny Filipena 4:3 teo. Hivavaka atsika. Eny Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra. Izany tokoa no teny, nofy, révélation, ambaranao aminay, nofy fampitandremana, mba hibebahanay sy hiomananay, handinianay ny fiainana ara-panahinay. Sao dia efa mitondra ny mariky ny Satana izay Jesosy nefa tsy fantatray. Mifona Jesosy eo, mamindrafo aminay, mamelany heliko Jesosy eo, mpanody izahay. Jesosy eo, raha tsy mitondra ny marika ny hazo fijalianao izahay, dia ho aringanao araka ny teninao tao mezakela teo Jesosy malala. Ho aringanao na ny lehibe na ny kely na madinika na ny antitra. Rehefa tsy mitondra ny marika ary miatomboka anay ao amin'ny fiangonana izany, miatomboka amin'ilay fiangonana izany. Jesosy eo, mifony izahay, mifony izay Tompo malala. Aoka izay handray ny marika ny hazo fijalianao. Aoka izay handray ny marika ny hazo fijalianao Jesosy. Mifona dadao, diova amin'ny ranao izay. Raha ny anaranay efa voasoratra any amin'ny fiaina tsy hita, raha ny anaranay efa mitondra ny fanahy ny fahafatesana nefa tsy fantatray, mandeha ihany izay nefa efa ny fanahy fahafatesana miaraka aminay, mandeha ihany izay nefa efa ny lainga no manjaka ao anatinay, efa ny fitapitaka manjaka ao anatinay. Mifona Jesosy eo, raha ny anaranay voasoratra any amin'ny boky ny fiaina tsy hita, mifona fa fao amin'ny ranao Jesosy eo, fa fao amin'ny ranao teto maintsy fijaliana Jesosy ny anarako. Ny anarako Jesosy eo, fa fao amin'ny rano ilay masina, fa fao amin'ny rano ilay masina, ka ny anarako voasoratra any amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy eo. Voasoratra any amin'ny fiainana mandrakizay ny anaranay Jesosy eo. Esorany amin'ny fiaina tsy hita ny anaranay Jesosy eo. Saotra dadao, saotra Jesosy malala. Voninahitra anao riry ihany, anao izay hatramin'ny taona indrindra ao mandrakizay. Saotra Tompo. Amen. Amen. Dia tahiny Jesosy daholo tsika. Raha mbola tsy tonga Jesosy Tompo, dia mbola hitondra ny afatry ny eto hatrany ny tenako misaotra Tompo. Amen.